Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Manolotro fiarabagna sy firarentsua ho atsika jiaby izay magnaraka atrany ireo fandaraka maro samihafa sy mitandregny atrany ity onjam-peotsika radio Faniry Maria ity. Naizanaiza ny toerana misy atsika amin'izao alahady tsotra fa 17 mandavantaona izao. Mitoy atrany ny fandalinantsika, ny finoantsika sy fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaran'ny Eglizy amin'ny alalan'ny ray aman-drenitsika. Amin'ny ity alahady tsotra fa 17 mandavantaona taona ha ity dia omeny Eglizy loahevitra atsika dia ny hoe mety ny mahafoy izay tsara azoana ny tsara kokoa. Ndia aroraisintsika ampinoana sy ampitiavana ireo vakiteny masina omeny Eglizy antsika amin'ny ity alahady tsotra fa 17 mandavantaona taona A2026 ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany. Boky voalohan'ny mpanjaka. Tamin'izany andro zany, ny tompo niseho tamin'ny Salomona tamin'ny nofy no nialina tany Gabona ka hoy Andriamanitra taminy: angatao izay tianao omeko anao. Ary hoy Salomona: ry tompo Andriamanitro, efa nampanjaka ny mpanomponao andimbany Davida raiky ianao. Izaho anefa dia mbola tovolahy tanora kely, tsy mahay mitondra tena. Ary ny mpanomponao dia eo afovoan'ny vahoakanao, izay nofidinao, vahoaka be dehibe, tsy azo vinavinaina ny abetsahany, tsy tambosaina fa marobe loatra. Koa saina mahiratra no omeo ny mpanomponao, itsarako ny vahoakanao, anavako ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa no ayay tsara izao vahoaka marobe izao? Nankasitrahan'ny tompony nangatany Salomona izany zavatra izany taminy. Ka hoy Andriamanitra taminy: no ianao nangataka izany zavatra izany, ka tsy nangataka handro maro ho anao, sy tsy nangataka arena ho anao, ary tsy nangataka ny hainy fahavalonao ho anao, fa ny saina no nangatainao ho anao mba hitsara araka ny rariny, dia indro tanterahiko ny teninao, fa omeko saina hendry sy mahiratra ianao. Ka ny olona talohanao tsy misy toanao,
ary tsy isy toanao ny olona hitsangana ataorianao. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Hoy Kristy, izay miantso e, tompoko no tena mpiandro, aina manatanteraka ny sitrapony rano, zay any andaritra, zay any andaritra, aina manatanteraka ny sitrapony rano, zay any andaritra, zay any andaritra. Natsara ny sainam-pofanahito, mamari atrarire tompoko, ny fitsirika tanterahiko. Ingenao irerino azurito, kabunde nawarito buku, udane makure namarana. Hoy Kristi, izay miantso e, tompoko no tena mpiandro, aina manatanteraka ny sitrapony rano, zay any andaritra, zay any andaritra, aina manatanteraka ny sitrapony rano, zay any andaritra, zay any andaritra. Bolanty mazava ny antsinanana, rehefa velo natso mitarana, miandraky tokina zany teninao. Rehefa kindena dimy fantatro, lay fanahy marana mamonjy anao, tena horina maomanana. Hoy Kristi, izay miantso e, tompoko no tena mpiandro, aina manatanteraka ny sitrapony rano, zay any andaritra, zay any andaritra, aina manatanteraka ny sitrapony rano, zay any andaritra, zay any andaritra. Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia entin'Andriamanitra asoa zay tia azy, izay rehetra voantso araka ny fandahara, satria zay fantany rahateo no tendreny itovy endrika amin'ny zanany koa, mba ho laho matoany amin'ny rahalahiny maro izy, ary zay notondreny no nantsony koa, zay antsony no hamarininy koa. Zany ary ny tenin'ny tompo isaorina ny Andriamanitra. Alleluia, yeah, inua maitenzangari, alleluia, 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 alleluia, yeah, inua maitenzangari, alleluia. Ombatsika mianakava ny eny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany,
evanjely masina nosoratany masindamatio voninahitraneo anao ry tompo tamin'izany andro zany Jesosy nanao tamin'ny vahoaka hoe ny fanjakany lanitra dia tahaka ny rakitra nafenina tanansaha izay hitany olona ka nafeniny tao ihany aloha dia lasa tamin'ny karavoana izy ny varotra zay rehetra mety fananany ary ny vidy io saha io ny fanjakany lanitra dia tahaka ny mpandranto ny tady voangy tsara ary noho ny nahita anankiray be vidy izy dia lasa ny varotra ny fananany rehetra ka ny vidy azy ny fanjakany lanitra dia tahaka ny arato nalatrika tany anaty ranomasina ka nanangona izao karazan-kazandrano rehetra izao rehefa feno izy dia nosarina hoeny amoron-drano ka nipetrika ny olona ny fantana ny tsara ataony ao ankarony fa ny ratsy kosa nariany dia tahaka izany koa ramby amin'ny fanaperany zao tontolo izao ivoaka ny anjely anavika ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina ka nipy azy any amin'ny memy mirenitra any no isy fitomaniana sy fikotroanify efa azonareo va izany hoy izy ireo taminy hoe eny dia nanampiteny indray izy nanao hoe koa ny mpanora-dalàna rehetra izay naray tsara ny amin'ny fanjakany lanitra ary dia tahaka ny ray ny mpianakaviana izay namoaka ny zava-baovao sy tranainy avy amin'ny fitoeran-drakiny Alleluia, yeah, inuana tenzangari, alleluia, alleluia, yeah, inuana tenzangari, alleluia. Izany ary ny teny ny tompo deraneo anao ry Kristy ry kristianina hafa malala ao anatin'ny izao vanim-potoana mandavataona izao sika ary eo am-panomanana ireo esika maro eto anivon'ny diosesy ka sady entsika mavaka ireny no hitalahosika ny fanahy masina mba zary depart vaovao ho asika tokoa fa indrindra moa eo am-panomanana ny synode isika ny synode fafito fijanonana faefatra ary milohan'izay nefa araky ny fantatra sika no hiatrika ny synode ny tsaiky sika any andapa ary manaraka an'io indray no kongresy lehibe ny MDMK ary indrindra ho ansika tanora zay nanaovana soavy matetika fa indrindra amin'izao isika anatin'ny kiondalana izao ny GMJ isika eto amin'ny diocese raha tadiditsika sara dia 10 taona lasa no nisy an'izay ka ingane io GMJ izay ho tanteraisika ao asambava io ho vanim-potoana lehibe izay anampy asika tokoa ho tonga saina ary ahafahasika mametraka ny izay mba anjara birikisika eo amin'ny fanorenana na ity diocese ity zany na ity firenesika ity araky ny naverimberisika matetika fa miany no avy fa sy nrapiso satria ianareo tanora no antokon'izay fanatanterahana an'izany eritreritra sika marobe izay ary akinisika amin'Andriamanitra amin'izao andro irisosika lalindalina kokoa izao
raha fitinina zay ny rehetra zany ry kristianina havana ny tanjona dia ny mba ahavavolombelona asika ahamissionera asika aeove zary tabernakla velona tahaka ny masiny Maria ka tonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina asika ry kristianina havana fa indrindra asika tanora mitaky safidy matotra zay mitaky fahendrena sy ilay fahendrena ampianaran'izao tontolo izao fa ilay fahendren'Andriamanitra sy lovon'ny fanahy masina antsika zay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity alahady 17 amby ity ary io no iverimberena asika amin'izao fanomanantsika ny synôda izao miainga avy amin'ny encyclique zay nampitain'ny Papa Ray Masina amintsika ka nampianarintsika iahay safidy na i Babel na i Jerusalema. I Babel moa lay fanatotoloana tadiavin'izao tontolo izao nefa sy fanatotoloana manafaka fa mamoritra, fa i Jerusalema kosa lay Pentecote vaovao ka mahatonga sika olo raika ao amin'Andriamanitra ary ahatonga sika ho vavolombelona. Ka izay indrindra araky ny naverimberisika teo ny tenin'Andriamanitra sika atolotry ny eglizy amintsika amin'izao alahady 17 am'izao dia mampianatra sika tahaka ny endrisika ao amin'ny vakiteny voalohany dia ny tantaran'ny mpanjaka Salomona. Endrisika io amin'ny vakiteny voalohany araky ny voalaza teo fa ny fahirata-saina sy ny fahendrena tena izy dia tovozina ao amin'Andriamanitra ary zay zany no antenaisika amin'izao piondalana misy asika zao sy ny fahendrena ny fampianaran'izao tontolo izao no isitona asika fa ny fahendren'Andriamanitra seho anivon'ny heritsaina na vokatry ny arena no azahoanan'izay fahendrena izay fa ao amin'Andriamanitra satria ny tena arena marina dia ny fahendrena zay manampy ny olona anana ny fivelarana ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra ary zay ny nambarany vakiteny voalohany amintsika androany ry kristianina ava malala. Mitantaran'ny Salomona zanaky ny Davida mpanjaka resika tamin'ny vakiteny voalohany no kary anampy asika andray ny tena fahendrena ary ny tena fahendrena dia Jesoa ary izy ny lalana sy ny famarinana ary ny fiainana araky ny fifidianana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia izy no fantasika fa nitondra ny vahoaka sapan'ny Salomona fa tsy mora zay fitondrana ny vahoaka zay sy mandeha ho azy izany fitantanana ny vahoaka zany fa mila ny fahendren'Andriamanitra koa ho indrindra izy mitodika amin'Andriamanitra ary ataoko fa isika mianakavy ary angatahsika koa ho an'ireo mpitondra asika isasokaziny ho indrindra i Salomona. Ary ankehitriny Andriamanitra Tompo efa nampanjaka ny mpanomponao andimby an'i Davida raiko ianao. Izao anefa dia mbola tovolahy tanora kely sy mahay mitondra tena ary ny mpanomponao dia eo afovoan'ny vahoakanao izay nofidinao. Vahoaka be dehibe sy azo vinavinaina ny abetsany sy tambo isaina fa marobe loatra koa saina mahiratra no meo ny mpanomponao. Esarako ny vahoakanao anavahako ny soa sy ny rasy fa iza moa no ahay mitsara izao vahoaka marobe izao ry kristianina havana. Mahatalanjona zany fahendren'ny Salomona izany ary indrindraindrindra araky ny averimberisika teo enganen'ny mpitondra ary ireo tanora isika mianakavy amin'izao andro ianasika zao sy amin'izao zavatra misy atrehansika eo anivon'ny dioseze eo anivon'ny firenena aoka sika hivavaka manokana mba ho samy ho fen'ny fahendren'Andriamanitra hivavaka ao an'ireo mpitondra araky ny afatry ny masinday Paoly amin'ny taratasinao Timote zay nanentana ny Timote izy hivavaka ho an'ireo mpitondra mba andry fezay ny fiainana eo anatin'ny fanjakana. Engany
ireo mpitondra asapa tahaka ny Solomona fa mila fivoampenitra mahery vaika zao andro iainantsika izao ary zay no natonga ny Salomona na asapa fa sy vitany samyrery ny tondran'izay fanavozana izay fa mila ny fahendren'Andriamanitra ka nitodika amin'Andriamanitra izy nangataka amin'Andriamanitra ny fahendrena sy ny fahiran-tsaina sy vokatry ny fahiran-tsaina vokatry ny fisainan'olombelona sy izao tontolo izao fa fahiran-tsaina entin'ny fahendren'Andriamanitra. Ry kristianina havana mivavaha isika mba hanana an'izany toetra izany ireo mpitondra sika isa sokazy na eo anivon'ny eglizy na eo anivon'ny firenena ary isika sirairay avy ihany koa mba samy hanana an'izay fahiran-tsaina sy fahendrena izay. Resabe fosiny ny fikonan-doha pirenena na ndinika nasionaly raha sy manaiky isika voalohany indrindra manaiky ireo mpitarika izany dinika izany manaiky ho ampianariny fahendren'Andriamanitra fa sy ny fampianaran'izao tontolo izao ary indrindra ho asika tanora mba hanana an'izay fahendrena zay fa sy anaiky ho entin'ny fahendrena fampianaran'izao tontolo izao ary oka ny mpandray anjara rehetra fa indrindra inareo tanora araky ny averimberina zay mba hanaiky ny fisolovany fanahy masina raha sy zany de miverina eto indray lay averimberitsika matetika hoe capture d'état zany hoe miroso indray isika amin'ny fanjakazakana na fifehezan'ny fanjakana ataon'olona navondrona visivisy ka ampiasainy ny fahefam-panjakana sy ny androm-panjakana anompona ny tombosony manokana fa sy ny soiombonana ka izay no atahorana raha sy tena mandray an-tanana sika ary ny fandraisasika tanana ao anatin'ny fahendren'Andriamanitra no hitalahosika ny fahasoavana sy ny asan'ny fanahy masina. Ry kristianina havana verindray isika raha tanteraka io capture de l'état araka voalaza sika ny io ka mila mitandrina mafy sika fa indrindra ianareo tanora satria efa 19 taona izay ny fiverenan'ny fahaleovan-tena nefa impiry zay ny fandriana ny ova nanomboka tamin'ny 1972 ary nisy mandrakariva ny fikonan-doha-pirenena kanefa hitasika ny zava-misy miverina amin'ny teo taloha izany hoe alain'ireo vondron'olona na sokazon'olona mpimamba ny fitondrana ka noentiny anompona ny tombosony manokana fa sikasana ny soiombonana. Ry kristianina havana mazava noho izany fa mitaky safidy matotra izao vanim-potoana misy isika izao satria maro ny fakapanahy mety hisitona antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Aokary araky ny fampianaran'ny evanjely zay norenesika teo raha te hahazo ny sarobidy indrindra isika raha te hahazo ny voangy sara indrindra isika raha te hahazo ny soa isika de sy maintsy avelasika afoezisika na de zay everisika fa sara azy zay noka fahendrena voalohany raha manana eritreritra isika eo amin'ny fiainansika fa ity ny tena sarobidy dia iny no araina ka izay indrindra ny ohatra nataon'i Jesosy amin'ny evanjely ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesosy de tahaka ny rakitra na fenina any an-tsaha sy hitan'olona ka lasa tamin'ny aravona izy mivarotra n'izay mety ananany zany hoe fahafoizana zany mba ho afaka hividy an'io sa io na midiny ny fananany rehetra zany hoe vonina nafoy izy satria nahita ny fahendrena nahita ny sara indrindra de ilay voangy sara hoe mifanoharana ka izay koa nihitany Salomona raha te hitondra ny fanjakana izy ka engany isika koa amin'izao kiondalana misy isika zao na eo anivon'ny diocese zany amin'ny alalan'ny synody na isika eto anivon'ny firenena amin'izao dinika nasionaly sy ny fikonan-doha-pirenena izao ka izay indrindra ry kristianina havana ampianarin'ny eglizy sika amin'ity alahady fa 17 amby mandavataona ty mba ananan'izay safidy izay ary atoky ny fampianaran'ny eglizy ka mba sy ho tratra ny fakapanahy ka afahasika tokoa mandray ny tena sara dia ny voangy sara. Ry kristianina havana
miatrika krizy mafy tokoa isika amin'izao fotoana izao. Maro ny zavatra mampisalasala, porofon'izany ireny fanambarana maro nataon'ireo ray aman-dreny eveka sy ny ray aman-dreny FFKM sy ny zava-misy manodidina atsika. Safenina fanohy ny zava-misy dia tena mahavery fanahy mbola velona ka mampiteny ny mona. Izay koa ny zava-misy tamin'ny andron'ny Salomona ka nahatonga azy ny vavaka. Aokary ry kristianina havana, hanao vavaka totoafo sika tahaka nataony Salomona. Mitaky safidy matotra ireo toetra voalazan'ny Salomona ka nangatahany raha ireo gnitasika fa mahasoa sika dia oka aka safidy mazava isika. Izany indrindra ny tiany Jesosy ambara amin'ireo fanoarana maro omeny ao amin'ny evanjely mikasika ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato nalasaka tany anaty ranomasina ka nanangona zao karazan-drano rehetra izao. Rehefa feno izy dia nosariana ho eny amoron-drano ka nipetraka ny olona ny fantina ny tsara ataony ao ankarina fanirasy kosa nariany. Dia izay indrindra aoka sika ahay safidy tokoa mba ny rasy izay efa nanapotika ny fiainansika, fa indrindra zao ny fanapotehana ny tontolo iainana, ny zavaboary dia fantatra sika fa tena zava-doza ary zavatra rasy ka aoka sy hoentisika atao anaty arina sony fahary isika. Raha mbola toizasika ny fanoarana ataon'i Jesosy dia ho indrindra izy ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto mitady voangy sara, ary noho nahita anankiray be vidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Dia izay koa raha tiasika ny ahazo ny tena sara indrindra dia sy maintsy mahafoy isika, ary izay no ilaina amintsika tanora, ary izay no kendrena amin'izao fanaovasika ny GMJ zao, ary izay no antenaina koa avy amintsika tanora amin'ny firenena. Aoka ahay afoy izay zavatra manapotika ny fiainansika isika. Ireny fanoarana rehetra ireny raha fitininary dia entin'i Jesosy mampianatra asika fa sy maintsy misy safidy matotra ataosika eo anivon'ny fiainansika mba azahoasika ny fahasoavany. Ny any tokoa ny hoavo isika fa sy maray. Karakaraky ny andrafetasika ny fiainansika androany no isotrosika ny soa rehetra amin'ny hoavy. Ka izay ny fahendrena aokary apetraka sika deny zao izay rafitra tena ahitasika ny fivelomana ny mahaolona sy ny olon-drehetra. Fa aza mieritreritra hoe mbola ho isy ny fotoana anio ihany amin'izao fokoanan-doam-pirenena zao oka ny ametrahasika an'izay rafitra mety ahafahasika miroso amin'izay fivelarana mahaolona sy ny olona manontolo. Raha mamboly azo androany tokoa manko sika dia afa mialokaloka any amin'ny anorina, fa raha manapotika kosa sika dia fataro fa hopotika ny hoavysika. Mandrora misilany fa sy vitany hoe mandrora isony isika fa mamono tena. Aokary ho génération mpanorona sy mpanavao sika, fa indrindra isika tanora fa sy sanatria ho mpandrava araky ny afatra ny papa dia ho Léon fa 14. Aoka isika ho mpanorona teteza mpifandraisana fa sy sanatria mpanorona rindrina mpampisaraka. Afaka natanteraka an'izany sika raha manaraka ny fampianaran'ny Masindapoly ao amin'ny vakiteny faharoa. Fantasika koa fa ny zavatra rehetra dia entin'Andriamanitra soa izay tia azy dia ireo efa voanso araka ny fandaharana, satria izay fantany raha teo no nitendreny hitovy endrika amin'ny zanany koa mba ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy, ary izay nitendreny no nansony koa, ary izay nansony no amarininy koa, ary izay no amarininy no meny voninahitra. Inona ny dikan'izay raha fitinina aoka amin'ny alalan'i Jesosy sy miaraka aminy, ary ao aminy no entisika anorina an'izay ho avy izay, ary izay ny fahendrena. Ary satria Jesosy raha teo moa ny fahendrena, raha mikolokolo an'ireny talenta omen'Andriamanitra sika ireny ary sika ka sy entisika anilikilina ny hafa fa entisika kosa ampivondrona, izay natao hoe bâtisseur constructeur dia anao tetezana isika hoy ny papa. Entin'Andriamanitra nasoa sika izany. Engane isika tanora jiaby, isika olo raika jiaby hitovy endrika amin'i Jesosy, amin'izay dia isika no Kristy mpiarabelona eo anivony manodidina sika
ka hitondra lay arena lay voangy sara tahaka ny amin'ny fanoharany antsika tamin'ny evanjely dia siza fa i Kristy io voangy sara io engany azava saina isika tahaka ny fahazavantsaina ny Salomona azava saina ny mpitondra atsika hitondra ny Kristy lay arena ka androso ao anatin'ny fiadanana isika menakavy ry kristianina havana izany rehetra zany no tantera isika amin'izao synôda fafito zao fa indrindra amin'izao fizanonana faharoa zao kandiniasika ny fianakaviana eglizy kely miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana ary oka orarotsika izay dinika rehetra ataosika andrefetasika toro-lalana ahafahasika manarina indray ny tranobe ombonana efa robaka ka ivelomasika ny vocationsika araky ny narian'Andriamanitra sika ry Jesosy zokinay io engane zahay ho vonina hafoy ny zavadrehetra zay sy mifanaraka amin'ny sitrakao kanefa mahasarika anay matetika fandrindra zay tanora engane zahay ho tahaka n'ilay ao amin'ny evanjely vonina hafoy eo ampitadiavana ny tena vatosoa sarobidy zay sy hida fa ianao ihany ry Jesosy zoky lay asambarana tokana raha manana anao tokoa izahay dia alemy fanay ka ndovan'ny tany ary indrindra hay anasoa ny hafa eo amin'ny mpiarabelona aminay amin'izay dia zahay koa no zary Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina anay ahafantaran'izy ireo fa ianao Jesosy no lay vatosoa sarobidy ianao no arena sarobidy ka hifidy anao koa izy ireo sy zahay anefa no nifidy anao fa ianao nifidy anay ka ho mba ho mifahasoavanao mandrakariva ary zahay mba ho mendrika anao amin'ny fiainanay andavanandro ka hatonga anay tokoa ho génération mpanorona fa indrindra amin'izao fanatanterahana ny synôda izao masiny marireniny Jesosy tantany mandrakariva zahay amin'ny safidy ataonay ka ho safidy hitondranay any amin'ny Jesosy lay any arena sarobidy masinday Joseph mivavao an'ny fianakavianay mba ho eglizy kely zahay ho vonina mandrakariva ho mpiaro sy mpikolokolo ny tontolo iainana aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio compagnie.